Zany eo ny gendarmerie-pirenena moa dia mampatsiahy ireo manana fahazahon-dalana hitazona fitaovam-piadina fa fotoana tokony anatontosaina ny fanavaozana ny fahazahon-dalana ny telo volana voalohany ho amin'ny taona izay ny mahakasika an'iny fa tanjona ho amin'ny taona 2024 ny ananan'ny 4,5 malagasy lava-piringa manara-penitra entina indrindra ho ampandrosoana ao anatin'ity taona arivo fahatelo ity izany amin'ny tamin'ny taondasa iny nefa dia mbola ny 7,4 malagasy ihany no nanana izay lava-piringa manara-penitra izay tato-pavaoro entin-dravaka Randriamanala Sambrasonaifo. Ny 7,4 mponina no mbola manao maloto Kalamanjana ary ny 7,1 malagasy ihany no mampiasa lava-piringa manara-penitra. Tanjona ao anatin'ny ODM na ny tanjony fampandrosoana taona arivo fahatelo nefa ny anana ny 4,1 mponina lava-piringa manara-penitra amin'ny taona 2024 izany hoe tanàna misy 5,000 no afaka amin'ny fanaovana maloto Kalamanjana. Andray anjara mavitrika amin'izany ny fandaranasa FAA na ny Fonds d'appui à l'assainissement izay mikasa ahatratra tanàna misy 2,1 miala amin'ny fanaovana maloto Kalamanjana. Nanomboka ny taona 10 izay nanombohan'ny fandaranasa dia tanàna misy 7 no efa niala amin'ny fanaovana maloto Kalamanjana. Efa amin'izao fotoana zao araka ny volazako teo efa niova ny fomba fiasa dia nisy approche vaovao izay nampiasaina ilay antsonina amin'ny teny baiko hoe CLTS, approche CLTS na amin'ny teny frantsay izy approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté, izay mifototra ao anatin'ny rikoriko, mifototra ao anatin'ny mahaolona no tena hoe anaovana an'le fanairana, atao hitan'le olona, atao tsapany, atao rikoriko izy amin'ny voka-dratsin'io fiparitahana io ary zany ohatran'izany fanaovako anazy zany vatam-batanana ny resaka fa tsy olakolana ntsony izay zany ny fomba fiasa amintsika amin'ny teny zao ary tena mitera-boka-tsoa mihitsy io araka ny voalazako teo fa ny tetikasa izay maritra 5 taona dia tokony farana amin'ny volana marsa 2024 saingy nahazo famatsim-bola tovana avy amin'ny Fonds mondial pour l'assainissement ahafahana manohy azy hatramin'ny farany taona 2024 ny tetikasa. Faritra 4,0 moa no iasan'ny tetikasa amin'izao fotoan'izao izay raha ny miasa amin'ny fikambanana ifotony misy 7,0 ary amin'ity taona ity dia ampiarina faritra Valoafy izay raha ny miasa amin'ny fikambanana 4,0 fanampiny ity tetikasa ity. Nisy ny ezaka vita teo amin'ny fahadiovana sy ny fidiovana ka andrasana amin'ny fanjakana ny fandraisana ndraikitra amin'izany hoy ny Dioranoash. 25,000 ny tanàna tokony ho voadio tanteraka zany hoe le hoe village ODF 25,000 ny ezaka nataontsika niaraka ohatra fotsiny tamin'ny FAA dia atratrarantsika 12,000 village ODF amin'izao fotoan'izao tena ny fitombohan'ny 2014 dia 7,000 no tratra fanamby zany no atao fa tsy maintsy vita ny FAA io 12,000 io fanamby no atao satria ny teny amin'ny anaran'ny Dioranoash zay mpanentana hoe ireo mpiatsehatra rehetra dia tokony mahavita koa 13,000 satria 25,000 atratrarintsika 12,000 efa nisy nandray ny andraikitra 13,000 mila entanitsika izay le afatra lehibe antso avo ary fafana manatanteraka andreo dia tsy maintsy miara-miasa ny rehetra ary anisan'izany ny fanjakana zay tokony ametraka ray contexte zay afana manatanteraka an'izany asa zany. Namoro ireo fikambanana sy rafitra misehatra amin'ny fahadiovana sy fidiovana ny Dioranoash androany teto amin'ny kiniagerana ny sana etik'izay atao isam-bolana. Nisy ny fampizarana traikefa teto ka androany dia ny tompona andraikitry ny fandaranasa FAA no nitondra famelabelara-kevitra teto. Marihana fa ny drafitra momba ny sehatra ny fampazona rano fisotro madio fidiovana ary fahadiovana ho amin'ny taona 13,4 ka hatramin'ny 15,4 dia mitaka famatsim-bola hatrany amin'ny $200 isan-taona manomboka amin'ity taona ity mba hatrarana ny tanjona maneran-tany amin'ny taona 15,4. Ny fanjakana nefa dia tsy manokana fa tsy $20 monja raha ny voafaritra ny teti-bola 4,4.